Eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia fotoana iomanan'ny kristianina katolika amin'ny fetin'ny Paska izay nitsanganan'i Jesoa ny vanim-potoanan'ny Karemy. Raha mpitso fa 17 ny volana febroary no fanombohan'izany Karemy izany amin'ny ity taona 2012 sy 2020 ity. 10 andro mialohan'ny Paka no anombohan'ny vanim-potoanan'ny Karemy ho an'ny kristianina katolika, fotoana izay natao iomanana ara-panahy raha ny fanamariana netiny Mompera Rakoto Justin avy ao amin'ny ekara Antanimeny izay mpiandraikitra ny fikambanana Tanora Croix d'Or ihany koa. Ny alarobiny Lavenina no anombohana izany Karemy izany. Ny teny lazain'ny fiangonana eo amin'ny fisorana Lavenina dia hoe mibebay ianao minoana evanjely, tsarovinao raha olombelona fa vovoka ianao ary ody vovoka indray, ka mifehy ny vatana amin'ny fifadikanina sy ny fifadikena. Eto amintsika angamba efa mandeha ho azy izany fa satria amin'izao fahasahiranana izao dia vitsivitsy ihany no mihinana ny hena. Miezaka dia tsy maintsy mity namana ary misy ny atao hoe onitra ny trareny, ka fehezana kokoa zany ny vatany mba hibanjinana ny anandratana ny fanahy dia somary fehezana ny fandavatena ny vatana amin'ny sakafo ohatra dia tsy dia atao raha ohatra misy manana ny fihinanam-be na salam'izany dia ahena ilay izy dia iny nampihenana ny sakafo fihinana iny zany atokana iny mba onitra ny Karemy hitsanjovana le fitiavanamana na azaraina ho an'ny mahantra. Mandritry ny Karemy dia misy ny lalan'ny azo fijaliana isaky ny zoma hariva hipanjinana ny Kristy no vonoina teny amin'ny Kalvery.